fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia mifarina lehibe indray raha lasina babamalalo ny amintsika amin'izao fotoanan'izao rahabanantsika tsirairay avy izay tratrantso any atokantrano rehetrany miaraka aminay amin'ity androany ity. Dia mirabanao dia mirabantsika rehetra izay tonga eto androany fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy no tiako simina fa ifampireto indray tsika androany. Tonga soa eto amin'ny vavaka fiambenana ianao izay rahanao fandaharana Andramboka izao sy ny Aky Radio ary any groupe izay maresy. Raha miaraka aminay dia tena aminay tsy kisendratsena koa natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Halleluia. Resy lahatra amin'izany mihitsy ary avana malala. Koa dia tahiny tompo ary tsika rehetra dia mareta hatramin'ny farany. Ifampiarahaba sy miarabantsika rehetra izay efa-pakety any rehefa avy eo fa miroa an'izany rehetra aloha dia andao aloha isika hivavaka metraka amin'ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra. Andao ary mandrotsika na vavisika marina ty anay hivavaka metraka amin'ny fotoana eo am-piaratan'Andriamanitra. Dia avetsika lonona tsotrano dia ifampiarahaba. Marina ty anay anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera name fitenenana. Andao antsika hivavaka ho an'ny fandaharantsika androany. Andriamanitra misaotra anao izahay namenao an'ny tombonandronay androany izay rehetra eto. Misaotra anao izahay efa tonga eto manaraka ny fandaharanay. Izao fotoana izao izay Andriamanitra dia tena mivavaka ho an'ny fandaharanay androany. Mivavaka mba tsy ho tapatapaka ny fandaharana ary mivavaka ihany koa mba ho tolory saina pastera hamelabelatra ny teny rehetrarehetra izay atao eto anie dia maritra amin'ny fony rehetrarehetra ary hipaka any amin'ny sainy rehetrarehetra ary tena hoe ho voaray amin'ny fo madio ny teny eto fa tsy hifindrafindra any amina zavatra hafa fa hipaka tsara ao anatin'ny fony rehetrarehetra ary hifikitra ao anatin'ny fony rehetrarehetra izay manatrika eto. Raha misy aminay mbola any an-dalana ka maniry ho tonga eto, ianao anie ny tanana ny dian'izany olona izany ho tonga eto soamantsara. Vavak'izay eo amin'ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay dia tena hoe ho lavorary hatrany ireo fitaovana eo. Tsy hisy hoe telefônina mafana be na hoe telefônina tapaka na réseau tapaka. Tsy hisy n'aiza n'aiza na any amin'ny tany arabo na any Chine na aty Amerique du Nord na any France na any Europa, any Allemagne. N'aiza n'aiza misy anay Jesosy dia tena hoe andeha tsara ny réseau ary dia tena hoe satria ito no nanambatra anay dia tena hoe faly izahay handray ny teninao eto ary ho raisinay hampaharomby ny tontolo andronay rapitso.
tsy adinona ihany koa Andriamanitra ny vavaka ho andreo izay a Madagasikara dia tena hoe sahirana amin'ny connexion, sahirana amin'ny courant sy ny telefona dia tena ianao anie no ametraka ao amin'izy ireo hery raha hiaino an'ity vavaka ataonay androan'ity ireo rapitso na avion différé dia ianao no anome an'zareo izany fahafahana izany. Vavaka manokana ho an'zareo satria mafy ny fiainana any Madagasikara noho ny délestage, mafy noho ny halafosana mega ka ianao no aoka hitatana ny tsirairay amin'ny tanana ny tsirairay ary hanoro hevitra ny tsirairay amin'ny fahafahana manaraka ity fandaharana ity. N'aiza n'aiza misy ny mihaino ny teninao anio Andriamanitra, ianao no hiaro azy ireo. Misaotra manokana Andriamanitra fiarovanao anay rehetrarehetra izay maresy indrindrandrindra ihany koa fiarovanao ny olona rehetra izay mihaino ity fandaharana ity. Inoanay fa akahery anay izany teninao androany izany, inoanay fa tena mitondra anay amin'ny fiadanana izany teninao rehetra eto izany. Izay fa afaka sandratray ao an'ny voalohan'ity fandaharana ity ka mba raisy rera sitraka ao. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranavavy Marina Tiana tanatin'izay azafady fa ohatry nisy sary hafa nipotra teo nisy publicité nipotra andraso aloha. Alleluia, dia mankasitraka atsika tsirairay avy dia tahiny tompo isika rehetra. Misaotra Marina Tiana tamin'ny bavaka fanomboana izay nentinao Jesosy hamaly fity dia mitombozotra sy fahasoavana hatrany dia mireza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Aiza ny tsodrano dia amin'ny salamy fahadimy amby zato andiny fafito sy fahavalo, salamy fahadimy amby zato andiny fafito sy fahavalo no tsodranontsika amin'ity androany ity. Alleluia. Salamo fahadimy amby zato andiny fafito sy fahavalo amin'ny Jesosy manao hoe Jehova, izy no Andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay izy dia ilay teny izay voadidiny ho an'ny taranaka arivo mandimby. Alleluia. Izay fanekena rehetra nataon'Andriamanitra taminao dia tsarony. Ho tsarony izany manomboka eto indray. Alleluia. Mety nisy fanekena nataon'Andriamanitra taminao roa taona lasa, mety misy fanekena nataon'Andriamanitra taminao ray volana lasa, fotoana natanterahany an'izany zao androany. Ho tsarovan'Andriamanitra tena inoantsika izany fa ity alina ity ahatsarovana n'izany fanekena nomeny anao izany dia ho tanterahany aminao izany. Alleluia. Raisy ny tsodrano dia tahiny tompontsika rehetra. Jesosy Sandola Koety, Hortensine Koety, Rosemine France, Hortensine Koety, Sandola Koety, tahiny Jesosy Lovlitina France, Miresobe Anjana Arabie Saoudite, Razanazo Sylvie Koety, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, Yama Koety, Andonina Suzelle Suisse, Someva France, Miriam Andriamalala Allemagne, Ersava Koety, Kikirandrina Soul Madagasikara, Jesosy Pandesy Madagasikara, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, Asany Apôstôly Madagasikara, Antra Clarisse Madagasikara, Emi Manambotso France, Kotanela Belgique, Lazana Monika Dubai, Erika Raka France. Andaotsika irarosoan'ny zanak'Erika Noemia. Alleluia, andaotsika mba irarosoan'ny Noemia fa anniversaire ny androany. Dia bon anniversaire Noemia dia tahiny tompo be foana ngendry amin'izay alehandria dia biso mamy daholo dia tahiny tompo anie zanaka ranam-baverika. Dia irarosoan'ny Noemia tsika zanaka ranam-baverika fa anniversaire ny androany tahin'Andriamanitra. Anjasaka Patitsy France, Marie Gilda Koety, Kadaka Malala France, Bersava Koety, artisan de Madagascar France, dia tonga soa Marie-Joué États-Unis, tonga soa ihany koa Rantrina Marie-Charline Madagasikara, Tous Jesosy mandrakizay Allemagne, dia tahiny Jesosy Lovlitina France, dia tonga soa ihany koa i
Claudia Razaka France tonga sao Claudia Elena Mernena France tahiny tompontsika mianakavy alleloia tonga so daholo a de mahereza hatrany hatrany de mazaho hery sy mitanjaka ara-panandray ao anatin'ity fandarana ty azoatsika anao hira anankiray de aoriana tiry ty tsika de itsovavomely ina nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ina zavatra azonao atao a amizam-boninahitrin'Andriamanitra za zany ndray manandroany a de matetika moa ny resaka tômôbila foana izy olombelo satria zay ny asanay manana camion zay zay de camion io a ela izy tsy mivelomina de rehefa ela izy tsy mivelomina de ny velomina izy androany rehefa ny velomina izy androany de tsy velona mangatsika be koa ny andro ka le izy efa somary le camion talolo reny de tsy velona velomina tsy velona de inona ao zareo lany hatramin'ny batin tsy velona tsy de inona ary defa niantso namana mécanicien hoe mila jerena hoa le tomobila fa tsy velona ohatrany hoe gazoalina tsy miakatra ve sa tsy fantatra zay mahazo azy de ohatrany hoe tsisy netiny zavatra nataoko aloha satria manana chargena batterie izy indray a de natsatiko reny efa chargena batterie chargeko batterie maty koka izy io fa nenjera tsy nandeha koa zany le fitaovana de ahoana ary zany de niantso namana zay de manana chargeur kely ohatra chargena téléphone izy le chargena téléphone ohatra chargena ordinateur fa azo chargena batterie de jereko 5 ampère ahoana ary ty va de acharge zany ty de natsatiko teo fotsiny le izy nazitako misarge teo ny après de lasa nisy toerana nalehako zay ariva teo de verina viana de nitsotsotra kely teo aloha de avy eo nisy olona roa mbola natsona kely nentinambavaka sy ny sisa noasan'Andriamanitra teo de nitsangana avy any am'izay a de efa riva be efa alohan'ny sakafo teo zay de andeha anatsoaka an'le chargeur zany tsika mitsatoka amin'ny alina fotsiny izy sao de sanatry avy ny olona na manao court circuit na ohatr'izany ka mampidi-doza de nanatsoaka an'le chargeur satria zany eritreretra hoe mbola tsy nahazo charge io batterie io a parapisy toizana satria mbola fotoana fohy fotsiny de nanalina an'le chargeur de nampidiriko tanaty garage de nalaiko ny laclé de nisy ato anaty le camion za de zao noteneniko Jesosy a velomiko ty amin'ny anaranao velomiko amin'ny anaranao aty Jesosy a fa na amin'ny batterie an'ity mety tsy mahavelona ty tsisy gazoalina miakatra tsy fantatra zay mahazo an'ity fa zao fotsiny velomiko amin'ny anaranao ty amin'ny anaran'i Jesosy kary de tonga de velona nefa tamin'ny atoandro zareo mbola nisy masoandro ary tamin'ny atoandro lany ny batterie fa mahero hoe anaran'i Jesosy io vao ny velo amin'ny anaran'i Jesosy ny amelomako anteo teo de kary de tour de velona rehefa tena hoe ohatrany hoe tsy mampino zany raha hoe atsika sambatritsika afaka miantso ny anaran'i Jesosy sambatritsika rehavana za aloha tena tonga de faly be mihitsy ato de niorakoraka velona le izy satria elaela tsy velona izy de avekeo misy problème mécanique na zavatra ohatr'izany batterie lany ay velona le izy rehefa niantsona ny anaran'i Jesosy halleloia raha niantsona hatramin'ny atoandro zany anaran'i Jesosy de efa velona hatramin'ny atoandro halleloia tsara Jesosy itodino hoe inona tonga soa France Jesosy noheriko Koweity soa meva France Angleterre soa France halleloia zay fisinavambelona anjaranareo indray zao manoratra ny azy efa nyteneko anjaranareo indray zao inona ny azonareo amezam-boninahitrin'Andriamanitra andahoary hemiritsika miatolotra mpitiavana be atsika sy tiry ty tsy manisa eloka Tamitaniza ireo jinikyo Fanjery ny ao toy izany ianao toy izany ianao
tsy manisa eloka tanisa iro tsy mikyo famiterynao ambo tuizan yanao uai tuizan yanao uai fatinalo sawe kamatiwa yanao fatinalo Shalizare chiza, tena fitya mala. Fatina lo shawe, fatima yana. Fatina lo shalizare chiza.
Alleloia. Ao amin'i Jehovah ihany tsika nahitan'izany tena fitiavany izany ry havana malala. Tsara Jesosy. Mitahiny tompony antsika rehetra dia manasanao hiainan'izany tena fitiavana tsisy fiatsaram-belatsia, any tena fitiavana madio, fitiavana mandrakizay ao amin'i Jehovah Andriamanitra nahitantsika an'izany. Jesosy antsika rehetra maiky fijona vavengelona dia avy eo tsika piditra ny zanababitsika Rosemina hitondrantsika ao anaty hitondran'ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity. Hoy rana babary savavy misaotra an'Andriamanitra tamin'ny tontolo andro salama tsara ny amenakavy feno fiarovany alleluia amen. Hoy na hoe alleluia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa mba afaka nakaina androany misaotra azy koa fa ndamina ny tontolo andro ny amenakavy kely samina vitany andraikiny avy dia tapahona soma tsara atao trano indray izay voninahitra ho azy rery ihany amen alleluia. Tsisy isaona ny Charline. Hoy raha tojo hoe tontolo androko androany dia isaorako an Jesosy fa nisy rendez-vous important be nangatahako izay dia tonga dia nahazo za tamin'ny larobia nefa ty tena sarotra vao mahazo rendez-vous sady izay amin'io larobia io no mety amiko satria misy zanam-pandarana foana manko isika tapakandro maraina moa zany moa za hariva miasa amin'io no tsisy za hariva dia amin'io no tsisy dia zarako aza tamin'io aleo andaniana Jesosy nandamina ny asa mandora rehetra ihany koa sady isaorako azy isaorako izy nanome sakafo sazy ho anay sady niaro ny amenakavy kely alleluia amen. Rosemina hoe alleluia voninahitra n'Andriamanitra fa mbola tsapako be foana ny fitiavana tsy natsapa zavatra sarotra mihitsy ahany io alleluia alleluia be zany tsara Jesosy. Koa Daniela hoe alleluia misaotra Jesosy malala fa mbola nomeny tombona ny fahavelomana sy teny fiarovan'ny tompo hatrany sady mankasitraka indrindra nareo rehetra izay mitondra mavaka fa nilamina tsara ny rendez-vous sy ny dia fa dia tsara ny tompo voninahitra ho azy rery ihany amen. Ay tianareo le hira alleluia misaotra an'Andriamanitra. Ndry direct Jesosy fa vao niasa teo dia narary somary sepotra ny mpampiasa anana tsy na machine lafa totra zata dia nandoarika kely ray minitra mitondra mavaka azy dia niverina tao aminy zata dia efa tsy naninona izy alleluia tsara Jesosy tsara ny intercession ihany hoy lovely hoe isaorako an Jesosy ny tontolo androko androany fa nilamina sady narova ny tonga somatsara ato an-trano alleluia amen. Natahiny tompokoa iniana Mainsoa Italia efa io hitako miditra io tahiny Jesosy zareo ary tsika rehetrarehetra. Nampimebe le resaka camion keo ka ny tena marina elelany tsy netsika teo zany io camion io dia misy olona mba ohatrany mba maniry mba te hakan'izy io zay dia hoe mba hijery an'le izy dia mba dodovina kely satria ela tsy netsika dia nasaiko natsoko mampiona avy any ampiasana mba velomy kely le camion azafady zao ny famelomanao azy atao an'izao dia atao an'izao dia tsy velona le izy dia izy toy zay ga tsy niantso an Jesosy niantso anaty koa loha izy zany natsoy ahoana dada fa tsy velona le izy dia rehefa samy zay toy zany niantso an Jesosy ahoana Jesosy fa tsy velona le izy dia velona le izy alleluia tsara Jesosy misaotra an'Andriamanitra ho azy ny voninahitra misaotra anareo nanome voninahitra an'Andriamanitra ny joro vavolombelona fa dia Jesosy amin'ny mahalo fitianareo zao sika hitravatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra tahiny Jesosy ary ranabavy Rosemina to dia mianao avy hatrany ny fitenenana dia vita ny torotenina dia veneto tenako mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Rosemina anao ny fitenenana. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any mankasitraka pastera manome fitenenana fiadanan'i Jesosy Kristy vononina amintsika tsirairay avy mba ho tanteraka amin'ny izao fiarahantsika eto izao ny famonjena izay omen'ny tompo antsika. Araka izany tokoa dia jerentsika ato amin'ny Isaia toko faha 150, 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Mihaino ahy ianareo ry mahalala fahamarinana dia ianao ry firenena izay manana ny lalako ao am-ponao aiza matahotra ny latsa ataon'ny zanak'olombelona na manay no ny faharatsiana fa ny kalalao ihinana azy tahaky ny fihinan-damba ary ny lolo fotsy ihinana azy tahaky ny fihinanan'olon'ondry fa ny fahamarinako aharitra mandrakizay ary ny famonjeko hihatra amin'ny taranaka faramandimby alleluia. Isika dia tokony hiaino sy miezaka mitady ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra satria olombelona isika
feno kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra ny amintsika tsirairay avy ny ankabeazany, indrindra tena hoe mandritry ny fotoana ny iainan'ny sasany dia tena feno kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa avy amin'inona moa no ahitan'Andriamanitra hoe tsy mety ny zavatra ataontsika na mety mahatonga an'Andriamanitra ho tezitra amintsika, satria ny ataontsika ihany no mahatonga an'Andriamanitra ho tezitra. Ny ataontsika amin'ny manodidina antsika, ny namantsika, ny asantsika, ny zavatra raisintsika amin'ny tanana na jeren'ny masontsika na andehan'ny tombontsika amin'ny toerana izay mety tsy mendrika ireny zavatra rehetra ireny dia mety mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amintsika raha tsy araka ny sitrapony ny zavatra ataontsika. Nefa Andriamanitra eto dia milaza hoe fa ny fahamarinako maharitra mandrakizay ary ny famonjeko hiatra amin'ny taranaka faramandimby. Ary aiza matahotra milatsa ataon'ny zanak'olombelona na manay no ny faharatsiana. Noho ny zavatra tsy mety hoe nataon'ny olona iray teo amin'ny manodidina, natao amin'ny fianakaviany, natao amin'ny tokantranony, nataony amin'ny tsy haiko, nataony am-pianarana, nataony am-piasana na tsy fantako avy izay mety fahadisoana nataon'olona anankiray. Androany ity tenin'Andriamanitra ity dia ampahery anao, izay milaza hoe aiza matahotra ny latsa ataon'ny zanak'olombelona na manay noho ny faharatsiana. Amen. Izany no ilaintsika ilay fibebahana, ilaintsika ny fanaovantsika vavaka tora-po eo anatrehan'Andriamanitra, ilaintsika ny fanorantenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fiovahantsika indrindra amin'ny ratsy. Ka dia eo no amelan'Andriamanitra antsika sy amonjeny antsika amin'ny famonjena izay lehibe indrindra ka ho hiposaka amintsika ny fitiavan'Andriamanitra, ny famonjena izay omeny sy ny fanesorana ny kapoaka rehetra izay feno fahatezerany rehefa manao izay zavatra tsara izay tsika eo anatrehan'Andriamanitra ary miala amin'ny fanao ratsy rehetra. Ka dia tsy mba ho rava izany fahamarinan'Andriamanitra izany rehefa manao ny mety isika. Aleloia. Androany dia manasa mihitsy mangetaheta izany fahamarinan'Andriamanitra izany ary mangetaheta handray ny famonjen'Andriamanitra, mangetaheta ny fiposahan'ny famonjen'Andriamanitra io fa tena tsara sady mampiadana ny fandraisana ny famonjen'Andriamanitra ho antsika izay ety amboni'ity tany ity. Rehefa olona iray manao zavatra tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra hoe teo aloha dia misy ny kapoaka fahatezeran'Andriamanitra mitangozona manaraka eny an-damosiny, any am-pony rehetra, any amin'ny masony sy ny tarehiny ireny manjary lasa malahelo lava, manjary lasa marary fo lava, manjary lasa tsy haiko avy izay zavatra mety miseho ny tenanao anehoan'Andriamanitra izany hoe kapoaka ny fahatezerana izany any aminao any. Fa tsapanao foana izay ny zavatra izany rehefa tonga any aminao. Mety mikorotana aby ary ny fiainanao rehetra. Izany dia kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra daholo. Ka tokony hatsapa haingana atsika rehefa misy izany zavatra izany miseho any amin'ny tenanao any amin'ny toerana izay iainanao dia afantaro tsara fa misy izany fiposahan'ny famonjen'Andriamanitra izany rehefa miala amin'ny faharatsiana anao miditra amin'ny fahamarinana izay fahamarinan'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra dia izay no azahoantsika famonjena, hiposahan'ny famonjena amintsika araka izao soramanitra milaza hoe ny fiposahan'ny famonjena hoy izy sy ny fanesorana kapoaka ny fahatezeran'i Jehova dia
mihaino ay hoy izy amin'ny andino voalohany mihaino ay ianareo izay miezaka mitady ny fahamarinana dia izay mitady an' Jehova tsarovo ny vatolampy izay nakana anareo sy ny atin-davaka izay niadiana anareo. Eny tsarovy Abrahama arainareo sy Sara izay niteraka anareo fa fony mbola tokana izy dia natsoiko sy notahiko ary no amariniko. Haleloia. Ny Abrahama sy Sara avana dia natsoin'Andriamanitra izy ireo mitadiavin'Andriamanitra mihitsy izy ara-tany. Tsy ahita inona daholo zavatra tsy voatanisa antsika teto hoe inona ny lalana nandalovan'ireo fa izay fotsiny hoe anao mitokana ny tenanao io androany dinio tsara ny mombanao dinio tsara ny momba ny tenantsika tsirairay avy na za miteny zao andinika manomboka zao ny momba rehetra dia ilaiko mihitsy sady iriko mihitsy tadiaviko ny fiposahan'ny famonjen'Andriamanitra amiko zany satria efa mahatsapa foana fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ary be ny fahasoavana efa narotsany nefa indraindray mbola mety misy zavatra tsy mety foana any mavesatra any amin'ny tena any dia ireny vesavesatra amintsika ireny iriko mba ho afaka amintsika manomboka izao tsy hipetrapetraka anatintsika any intsony tsy zavatra rentsika mararirary intsony ny fanahintsika na ny fontsika na ny eritreritrantsika na ny mombantsika rehetra. Didintsika amin'ny alalan'ny rany Jesosy izany. Hiezaka antsika manomboka izao hibebaka sy hiala amin'ny faharatsiana rehetra. Andeha amin'ny fahamarinana antsika, hizotra amin'ny lala marina an'Andriamanitra antsika, amin'ny lala mahitsy izay hitondran'Andriamanitra antsika. Andao antsika hiaraka anaiky sy andray ny fiposahan'ny famonjen'Andriamanitra amintsika tsirairay avy mba hialany izany kapoaka mangidy izay fahatezeran'Andriamanitra any amintsika izany dia ho tanteraka amintsika ny famonjen'Andriamanitra ry havana. Za dia miteny mihitsy hoe misy zavatra be deaibe isan'andro na mandritry ny herinandro miseho amin'ny fiainantsika dia isaoran'Andriamanitra mandritry ny herinandro iny izay tena ilaintsika ny andro sabata mba angatantsika mihitsy amin'Andriamanitra ny semaine antsika ny fotoanantsika mandritry ny herinandro mba andalo tsara tsy azo nitsampina. Izay zao dia efa tena famonjena fiposahan'ny famonjena amin'Andriamanitra izay raisintsika isan-kerinandro ry havana ny fiposahan'ny famonjen'Andriamanitra amintsika. Ninona zavatra misedra amintsika dia tsapantsika foana fa hoe misy famonjen'Andriamanitra ity. Neka vohitsaka ny tomobila ny zanakao niny famonjen'Andriamanitra iny, fiposahan'ny famonjen'Andriamanitra iny. Naika naratra ny zanakao niny famposehan'ny fiposahan'ny famonjen'Andriamanitra iny. Diso lalana ny zanakao fiposahan'ny famonjen'Andriamanitra iny. Miahendry ny zanakao fiposahan'ny famonjen'Andriamanitra iny satria be dia be ny zavatra hitantsika mitranga ataontsika hoe mahatsara antsika nefa tsy tsara iny rehefa tian'Andriamanitra anao ka esoriny aminao zavatra anankiray zavatra tsy mendrika ho anao zavatra tsy tsara ho anao azonao tamin'ny tsy fahamarinana, azonao tsy tamin'ny fitiavana fa azonao tamin'ny fandrobana na azonao tamin'ny faharatsiana dia tsy zavatra avy amin'Andriamanitra izany ry havana ka dia androany ampatsiahivina antsika fa raha miposaka ny famonjen'Andriamanitra dia ianao izay mahalala ny fahamarinana sy manaiky andeha amin'ny fahamarinana amin'ny lala tsara amin'ny fitiavana an'Andriamanitra miala amin'ny zavatra tsy marina izay no azahoantsika fiposahan'ny famonjen'i Jehova ary ny fibebahantsika no hanesorany antsika ao anatin'ny kapoaka ny fahatezerana ka dia mila antsika miova mitondra ny tenantsika amin'ny fahamasinana, amin'ny fahatsarana, amin'ny fifaliana, amin'ny tarehy miramirana, amin'ny fahasahiana mitory ny filazantsara an'Andriamanitra, amin'ny filazana ny namantsika ny lalan'ny fahamarinan'Andriamanitra, fitoriantsika izany amin'ny manodidina antsika rehetra dia izay tena hoe miroborobo eo ny
famonjen'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy rehefa manaraka ny fahatsarana avy amin'Andriamanitra isika. Fa misy olona ry havana na tantaranao tenin'ny fahamarinan'Andriamanitra manao ahoana izy, na ho taritina hoe andao hivavaka manao ahoana izy, misy tsy ao mihitsy izy e. Mahafiloha be izy. Dia ireny olona ireny dia sarotra mandray ny famonjen'Andriamanitra. Eo ihany ny azy eo. Tsy mahita mpiadanana izany olona izany rehefa mahafiloha be, tsy mety hiova eo anatrehan'Andriamanitra. Satria raha vao indray mitoraka misy olona mitory aminao izany ry havana, dia mareta ny masonao, ny sofinao sokafina tsara, ny anatin'ny ati-dohanao rehetra any mihaino tsara, mamakafaka iny zavatra iny, dia mandray ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Miala amin'io adiady lava korotandava io izany ry havana, izany kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra izany korotandava anatin'ny tokantrano izany ny zavatra kapoaka entinao amin'ny fahatezeran'Andriamanitra izany. Fa na misy inona koa ao anatin'ny tokantranonao ao, fa raha mbola Andriamanitra ny tena hoe manome fahamonjena ao anatin'ny tokantrano, tsy misy akory izany adiady izany, mandeha ho azy ny zavatra rehetra ao. Tsy misy ry havana. Mahita izany fandeferana anao, mahita izany fifaliana anao, mahita ireny na ny zanakao hoe efa mivoaka any an-trano any, mahay mody, manana zanaka adala, mahay miverina anatin'ny tokantrano. Izany efa fiposahan'ny fahamarinana izany, fiposahan'ny fahamonjena sy fahamarinana avy amin'Andriamanitra izany rehetra izany. Dia nankatsitraka an'Andriamanitra antsika ny amin'ny fahamonjena izay omeny antsika, misaotra azy, manome voninahitra azy, mankalaza azy, mitera azy, efa mahatsapa fa misy ny fiposahan'ny fahamonjen'Andriamanitra amintsika. Ary raha esoriny ny kapoaka ny fahatezerany amintsika koa, dia izay no ahitantsika fiadanana miaraka aminy. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany avelako ho an'ny pastera ny famelabelarana mety mamimamy kokoa noho ny voalazako rehetra teo ary. Tahiany Jesosy daholo antsika rehetra ampifaliana amin'ny manaraka indray. Tahiany Tompo. Aleluia. Aleluia. Mankasitraka ninanao ranavavy Rosemina tao anatin'izay efa mamy be ilay entinao, ka efa mamy be ilay entinao fa famelabelarana moa tsy maintsy asiana foana ny efa ampy zavatra tenenina rehetrarehetra, fa izay mba anjara asako eto ny mamelabelatra, izany hoe mba miteny ihany koa izay mba afahako mifampahery amintsika, fa tsy hoe misy tsy ampy akory na hoe misy tsy mety. Tsara fantatsika ihany mantsy hoe inona ary mbola nazavana an'izany toro-teny efa mety tsara izany, fa izay ny anjara asako eto. Aleloia. Dia ho tahiany tompony isika rehetrarehetra. Dia misaotra Rosemina, dia Jesosy hamaly fidianao dia midongositra sy fahasoavana hatrany. Mampety versety Isaia 1:5, andiny fafito sy fahavalo moa no tenen'ny ranavavitsika Rosemina, fa mba azahoantsika azy tsara dia ny tomboka hatrany andiny voalohany mihitsy. Ny soramana dia ny fiposahan'ny famonjena sy ny fanesorana ny kapoaka ny fahatezeran'i Jehovah. Misy famonjena miposaka eto izany, miposaka ho an'izy ary ny famonjena eto. Ndao ary vakitsika ny ten'Andriamanitra manomboka amin'ny andininy voalohany no vakiko amin'ny aran'i Jesosy. Mianohy ahy ianareo izay miezaka mitady fahamarinana dia izay mitady an'i Jehovah. Eto izany Andriamanitra dia misady rese amina gropin'olona anankiray, mizara roa ny gropin'olona roa mazava tsara eto amin'ity zao tontolo zao ity, ny olona miaina eto. Dia ny olona miaino an'Andriamanitra sy ny tsy miaino an'Andriamanitra. Ny olona tsy miaino an'Andriamanitra dia efa miaino izay ankoatran'Andriamanitra. Fa ny olona miaino an'Andriamanitra indray dia tsy miaino afa-tsy Andriamanitra. Andriamanitra androany dia mitodika amin'ireto olona rehetrarehetra miezaka mitady azy, miezaka mitady ny fahamarinana, satria ny fahamarinana dia hitantsika ao amin'Andriamanitra rery ihany, ilay Andriamanitra iray tokana sady marina. Aleluia.
Ny filôzofa am'izao tsika miteny zao hatramin'ny sy ny filôzofika mandraky tiany androany de mbola mitady ny marina foana. Zay ny asan'ny filôzofia, mitady ny marina, inona ny marina. Andana mitodika amin'Andriamanitra daholo fotsiny de hitantsika ny marina. Fa hitantsika ny marina ao amin'ny Jehova irery ihany no misy ny marina. Rehefa mitady an'i Jehova zany tsika de mitady fahamarinana ka mitodika amin'ny olona izay mitady an'i Jehova zany ty Jehova eto miteny mianohy ahy ianareo izy izy a izay miezaka mitady fahamarinana. Miezaka zany a de tena manao effort, manao dingana, manao ezaka, mitady zany a mandeha makaria anao mitady, mandeha makato anao mitady, mandeha makaria anao mitady, mikatsaka, mikaroka, zany nge izy daholo e. Ho ny ten'Andriamanitra tsarovy a ny vato lampy izay nakana anareo sy ny aty lavaka izay niadina anareo. Mbola reo ihany koa ny olona tenenin'Andriamanitra am'zany. Fa reo olona mitady an'Andriamanitra reo kay a de olona avy nalaina teny amin'ny vato lampy de nalaina no adina tany amin'ny aty lavaka. Zany hoe olona efa totitra. Zany olona zany zavatra adina zany a de sokirina any efa totitra zany. Ny olona mitady an'Andriamanitra tena hoe itodian'Andriamanitra zany am'izao a de reo olona rehetrarehetra izay mitadiavina. Efa tototry ny olana, tototry ny problème, tototry ny fahamoiza-po, tototry ny zavatra maro ratsy isan-karazany no sokirina avy any. Halleluia. Mitodika amin'ireo olona reo Andriamanitra. Raha mba isan'izany olona zany ianao de eno tsara fa ho anao ty teny ty. Tsarovy ny vato lampy a izay nakana anareo sy ny aty lavaka izay niadina anareo. Ny olona rehetra tonga ao am' Jesosy ry havana. Raha jerenao ny olona ao am' Baiboly rehetrarehetra reo a, ny olona malaza ao am' Baiboly, nisy toerana niaingana daholo reo. Ary misy tamin'ireo niainga tamina toerana tena hoe tena tsy ampozinao mihitsy. Hoe ity ve de lasa mpanjaka, ity ve de lasa mpanapaka. Raha tsy mahita tsy miresaka tsika fa tsy reo tena malaza. Zany Josefa zany nge ravana tena nalaza. Any amin'ny Genesis any a de mahavarina fa rehefa iresaka momba ny Josefa ny ten'Andriamanitra de zao ny soramandry isa mba nahavarina anazy ty tam'izany. Tena misy efa fahaizam-piainana. Any amin'ny Genesis toko 7:30 ny soramary de nakalany Josefa ny nakalany rahalany Josefa sy ny nivarotany azy ho andevo. De jerenareo a andiny voalohany de zao ny teny ary Jakoba no natany amin'ny tany fivahinianany rainy de tany amin'ny tany Kanana ary izao no tantaran'i Jakoba. Manomboka eo nefany tsisy zavatra resahana fa tsy Josefa. Tanareo na Jakoba ary takony Josefa. Zao ny tantaran'i Jakoba de vakio daholo fa manomboka eo ny tantaran'i Josefa. Tsy niteny olona hoe tantaran'i Josefa fa ny tantaran'i Jakoba. Na de Jakoba aza de takony Josefa rehefa Jakoba zany nge ngezy. Fa zany Jakoba zany nge niainga avy tany ambany avy any anaty lavadrano nantsipy. Olona tsy nieritreretina ho velona nge zany. Fa mahavarina anao ny mahita hoe olona ohatr' zany be no lasa anapaka. Afaka taona vitsivitsy anapaka any amin'ny tany Egypta rehetra. Eritreretinao zany ohatry hoe Barack Obama nge ravana raha nahita ny tantara nareo olona tena tanaty fahasahiranany. Ary taranaka Afrikanina nentina tany Etats-Unis tamin'izany fotoana ny razambeany. Ary mbola manana havana any Afrika mihitsy ary.
dia ity aho mahita raha mamaky ny tantarany Barack Obama ianao namorona boky izy nanoratra boky izy dia misy ny tantarany dia misy anazy ohatry mbola milanjakony kely andeha misy ny etan-keliny ireny fa lasa filoham-pirenena Amerikana. Jerenareo zany hoe Davida mpiandry lasa mpanjaka. Fa maninona nory zany daholo ny aingan'ilay olona mba hatateraka ny teny hoe tsarovo ny aty lavaka zay ny adinanareo, tsarovo ny vatolampy zay nakananareo. Andriamanitra zany hatramin'izao dia mitsinjo olona any amin'ny tsy tamaso any amin'ny mangingina any amin'ny takotakona any fa olona miezaka mitady azy, olona miezaka mitady fahamarinana. Androany dia te-hampahiry anao hoe ao ambadik'io fitadiavanao fahamarinana, ao ambadik'io etaetanao an'Andriamanitra io tena misy valosoa sy tombontsoa andrasantsika eo. Mety mbola tsy tonga maly mety mbola tsy tonga androany fa za dia teny aminao efa mpanantanterahana an'izany Jehovah-Andriamanitra. Tsarovo fotsiny ozy izy andininy faharoa i Abrahama rainareo sy Sara izay niteraka anareo fa fonombola tokana izy dia natsoko sy notahiko ary no hamaroko. Hitanareo mahatonga an'Andriamanitra mitady an'ireny olona tokana ireny dia ho hamarona mba ho tsapan'iny olona iny mihitsy hoe ty reto hamaroantsika nefa tsika tena zao ny aingantsika. Zany Abrahama zany ngerava nefa antitra ny vady nefa tsy miteraka tsony tamin'izany izy vao natsony fa tsy hoe olona vao 20 taona sy 25 taona zay mbola afaka miteraka sy afaka manana fiainana fa ny fidaran'Andriamanitra an'ireo mba hahafahan'ireo aty aoriana matsiaro hoay zany nitahian'Andriamanitra atsika tao anatin'izany efa fa maninona ry izy nanao an'izany, fa maninona Jehovah nanao an'izany satria ireo olona fa mitady anazy nangeteta fahamarinana. I Abrahama dia olona nivavaka sy natahotra an'Andriamanitra dia nividian'Andriamanitra na dia efa antitra azy dia nividian'Andriamanitra hoe avy aminazy niterahany anantaranaka fataka ny fasika an-dranomasina sy nikitany eny amin'ny volana kitany eny amin'ny lanitra azafady kitany eny miavakavaka mba hatsapahany mihitsy indray androany. Fa ianao nge ka nitady fahamarinana natoy izao anao hoe fa tady idio ange fiainanao taloha ianao nge ry havana malala ianao io za teny aminao mahatonga ny fiainanao io metsara otriny io nanomboka nitady fahamarinana ianao nanomboka nitady an'Andriamanitra ianao. Za tsy te hanoro anao zavatra ratsy fa za ohatra ny teteny aminao fotsiny manandrama nge ianao miala amin'Andriamanitra, manandrama nge raha-pitsy miala amin'Andriamanitra dia tady idio fa reo zavatra tsisy tsony reo satria ny antony natoy izao anao dia Jehovah. Zay zany tsara fantatrao ny nahatonga amin'ny fiainanao otriny io dia Jehovah. Betsaka ny olona tady fetsifetsy anao takan'ilay zanakadany hoe ny ala dia tonga dia mena peratra dia mena akanjo dia mena kapa dia mbola mielitetiky ny andeha mbola hiala indray tady idio ny peratra sy ny kapa sy ny akanjo ao hatramin'iray io rehefa miala ianao tsy mitondra mivoaka mihitsy fa miditra anao dia miakanjo any. Tsarovo ozy izy taizany ingany Abrahama sy Isaka Sara azafady tokana angereo ozy izy fa no hamaroko satria naninona satria nitady ny fahamarinako nitady Alleloia. Dia zany izy anontanio dia sy efi-tsarovana taizany nangalako azy fa tany anatina ranomasoka zany Sara zany ry havana malalina tsy nananjanaka nitomany ange zany andreo manalina tsy nananjanaka fa avy aminy ny kibony Sara fa tsy kibon'olon-kafa no nivoahan'ny taranaka faramandimby no tahiny Jehovah. Alleloia. Andiny fa teny fa Jehovah izy nampionona ny ziony nampionona izay rava rehetra ao izy ka manao hevitra manao ny hevitra ao taka ny Edena ary ny tany fanao taka ny sahany Jehovah hafaliana sy aravoravona ho hitao mba misorona sy ny feo fiterana. Jerenareo ange
zany fanamboaran'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa maka ohatra, rehefa manao zavatra, dia asy tena ataony amin'ilay tena farany sy zay tena mahavariana mihitsy tany hevitra lasa ohatran'ny sahetena. Dia tany foana ho tahaka ny sahan'i Jehova. Andriamanitra zany rehefa manao zavatra tsy hoe hitanareo tsara io tavoahangy tapaky ny rano tapaky ny tavoahangy io ataoko feno io. Tsy zany ny Jehova. Ny an'i Jehova na mbola tsy misy mihitsy ary ilay tavoahangy. Dia hatramin'ny famoronana tavoahangy ataony, dia atao mifanasiana rano, mitobaka miboboka mivoaka ataony. Zany Jehova rehefa manao zavatra. Ary misy hotsarovana ataony ny zavatra ataony Jehova. Ary za teny aminao androany fa aza kivy mitady an'Andriamanitra ianao. Aza kivy mitady an'Andriamanitra fa miteny matetika eo ambavako ilay teny mampitolika ny toko fahavalodiny faharoa hoe ny na dia manao ratsy injato azy izy mpanao ratsy, dia fantatro kosa fa tsy maintsy misy ray, misy soa, halleloia, ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Ianao zany mitady an'Andriamanitra, mikatsaka fahamarinana io, tsy mahazo vola amin'io ianao hoe androany ino vola fa nitady fahamarinana, fa tediavany nefa ny fahamarinana. Ao arinao ho tsapanao amin'izay, ho hitanao amin'izay. Halleloia. Zany kely teneniny any amin'ny izy teo any andiny fafito ny teneniny ranavavy Rosemiato hoe miano ihany areo izay malala ny fahamarinana, dia ianao ry firenena izay malala ny lalako, manana ny lalako ao am-ponao, efa mipetraka aminao zany izy. Aza matahotra ny latsa-taon'ny zanak'olombelona na manano ny fanaratsiany. Dikan'izany aiza izy teo, aza matahotra ny latsa. Izao tontolo izao tena mandaja atsika. Ny olona mijery ny fiainan'ny mivavaka dia diso hevitra hoe misy hira ataontsika iny. Ozy le hira amin'ny teny anglisy, while the world looks upon me as I struggle alone. Zany hoe ozy izy le hira fataontsika iny le thank you Lord for your blessings on me. Ozy izy le izy hoe ny olona angeo izy mandritra ny raha mbola mijery anao izy zao tontolo izao, hoe tena miady rery, tena miady amin'ny fiainana mihitsy, amin'ny galera mihitsy io. Dia zareo eritreritra hoe za tsy manana ninina. Zany nge ny hitanareo zany mihitsy no hitezan'i Jesosy atsika. Ny an'i Jesosy zany endrika ho ivelany hoe fisehosehoana zany, tsy mba zavatra tsy nampianarin'ny mpianatra zany. Mifanohitra amin'ny hainy devoly mihitsy. Ny hainy devoly indray tena tonga dia ny olona voanomboka manompo devoly dia firehariana sy fisehosehoana aloha tsy maintsy ataony voalohany. Zay ny toetra ampianarina azy, zay ny toetra mampiavaka ny devoly. Dia misy latsa zany mahazo antsika reto. Mety latsa mivantana zany, mety latsa kolaka zany. Mieritreritra hoe jerinketo nefa randro zareo hoe ohatra hoe betsaka zavatra be dia be. Ohatra hoe nanendrika ivelantsika taloha. Za zao taloha zareo efa tetany hoe za mpanao oferina volamena taloha, dia za manana firavaka volamena tena le mavesatra be ireny, tena miravaka be mihitsy. Dia za zao raha misy olona mahita tamin'izany dia mahita olona amin'izao, dia aiza tsy hoe tena nena hanitra mihitsy ny ty raha ty fa aiza daholo ny volamena. Na hoe zavatra ohatr'izany resaka materiel. Dia za misy olona zay fantatro eto an-dafy eto. Dia toy ny endrika latsa toy ny zavatra toy. Misy fotoana rehefa misy zavatra mahazo antsika, tsika nge rehefa nakazana toy, tsika nge ka ampatanjahany, misy tsika mandalo ady io zany tsy hoe mampijaly ny mivavaka, fa fanatanjahana ny finoantsika reny. Misy olona zay senatratrana olana andray andro dia izy matsy anahy. Zaho izy somary gaga mihitsy hoe fa maninona mbola mandalo olana lava ohatr'izao. Olana lava satria le tsy olana indray tsy tany. Satria tsy miseho ety amin'ny alina iny afa tsisy olana. Ohatran'le joyeux anniversaire sy joyeux non anniversaire ihany. Ozy izy le olona anankiray zay hoe isan'andro izy isataony indray mandeha sika mankalaza hoe joyeux anniversaire Noémia. Fa maninona izy raha mba hoe amin'iny andro iny tsy mankalaza
fa amin'ny andro rehetra 364 jours mba manao fety foana hoe joyeux non anniversaire apitsy zao zao tokony miteny hoe joyeux non anniversaire Noémia de joyeux non anniversaire Kourary joyeux non anniversaire Sandola de manao fety tsika satria tsy anniversaire donc zay izy de amizay tsy fety ry betsaka no fety finaritra zay zavatra zay ny tiako tenenina zany ny fiainatsika io tsika tsy hoe mandray karama raha pitsy na manao mahazo fitahina de manao live eto tsika de ita vola de amizay hitany olona tsika hitahiny tompo fa tsika tsy manao an'izany fa tsika rehefa misy fotoana mandalo any de hitany olona tsika tena mijaly reto vavaka oly hira anankiray ny teneniko anao teo tsy reo izy mieritreritra fa tsy manana ninina fa diso hevitra izy aussi izy le hira fa diso hevitra izy fa za tompoko miravoravo amin'ny Jehovah misy zavatra iainako halleloia misy zavatra mahafinaritra manam-piadanana halleloia misy fotoana mitomantsika de misy havanareo reo ny antso ana azafady paster fa ataonareo inona le havanay fa ahoana hoa mitomany izy ao anefitra ao mivavaka voakasika izy ho ako ny olona mieritreritra fa kivy misy olona eto amitsika eto manambady vazaha de ozy izy le vadin'izy hoe inony te fivavahanareo olona mivavaka zany izy tokony ravoravo be farifany mememe misy fiangonana oatra zany mihitsy tany États-Unis de misy fana fifaliana moa de voatonga va de ny atao am-piangonana tsy mivavaka fa meme afijery de voatonga va le paster de mandray micro de meme adiny ray meme fotsiny satria zany ny fifaliana misy fana fifaliana ao nandreo de misy de meme aotriny tsy mety de ny olona zany mahitatsika hoe mivavaka de mitomany de hoe mijaly tsika tsy mijaly fa reny le fahatsiarovana ny aty lavaka zay nisy atsika rehefa mivavaka tsika de mahatsiafina hoe ndry ty zany zany efa mampitomany misy aminareo zao tsy afaka mitandrina sabaty zany misy aminareo zao voaingakaingana hoe meno patron fotoana anina hoe andanina refa mitandrina sabaty de na de mietritra zay ty za de lasa mieritreritra misy ny olona hoe tena mitantara zavatra mampalahelo na manao zay mampalahelo tsy mampalahelo diso hevitra ny olona fa ny tena marina misy fifaliana ary reo latsalatsa reo halleloia aza matahotra izy latsa ataony zanak'olombelona na manano ny fanaratsiny satria maninona tsika ry am'le adininy voalohany sy ny faharoa sy ny fahatelo aringe amin'ny Isaia 4:10 tsy inga fa avy nitahiny Jehovah ny olona afaka mandatsy inona mitsomory avana raha ny latsa ny tonga ao aorinan'ny fitahiana inona mondra raha ino latsa ary na ny latsa aza tonga alohan'ny fitahiana fantatro koa fa tsy maintsy ho tahina ianao raha mbola Jehovah Andriamanitra koa ny ivavahanao de tsy maintsy tahina Andriamanitra ianao zany angenina tonga ny sosiny teny amin'ny Matthieu 5:5 filazantsara novakitsika filazantsara ny Matthieu 5:5 ho ny ten'Andriamanitra sambatra nona sy mangetaeta fahamarinana fa izy no vokisana raha mangetaeta ianao androany de fantaro fa ho vokisana ianao mangetaeta an'Andriamanitra ianao de ho feno an'Andriamanitra ny tontolonao mangetaeta fanamasina ianao de ho feno fanamasina ny fiainanao mangetaeta ny Jesosy ianao de Jesosy arandeha aminao naiza naiza halleloia ndikan'izany le latsa io zany tsy mampaninona io areo latsa tsy maninona mihitsy reny aza matahotra ozy izy ny latsa ataon'ny olona fa tady tio fa raha tahin'ny tompony olona mitady azany amin'ny Isaia 4:2 indreretra zao ny ahazony olona zay tsy mitady ny fahamarinana andiny fahavalo fa kalalao ihinana azy ny kalalao ihinana azy taka ny fihinan-damba ary ny lolo fotsy ihinana azy taka ny fihinan-bolon'ondry fa ny fahamarinana ko haritra mandrakizay ary famondreky hatra amin'ny taranaka varamadimy zany ny tsy mampatahotra ny olona mivavaka zany ny tsy mampatahotra atsika mitady an'Andriamanitra de tafy fotsiny Andriamanitra misy ranabavy zay rehefa nomboka nivavaka izy efa tantariko anao teo zany ranabavy zany ny areta zany ranabavy zany aretina tena mampatahotra fa misy fotoana izy rehefa miezika ny fony ohatra malahelo na malahelo loatra na faly loatra
de manomboka sipotra izy de mijanona amin'ny fony de safotra de mijanona amin'ny fony tena misy ohatran'ireny sanatrefindreny olona maty reny de tsy miteko ntsony ny fony de tsy miaina ntsony izy eo amin'ny 2 minitra na indray 10 minitra misy fotoana mivady nefa tena niantso ny fianakaviana maty de rehefa safotra izy de manao an'izany foana tena tonga de ohatry ny olona maty de matetika be mihitsy izy tratran'izany indray mba eny anaty fety indraindray de tena hoe mijaly mivady aman-janona fa zao efa nivavaka ka ny vavaka moa de manasitrana ny aretina rehetra ny vavaka moa de mampisava ny olana rehetra de anomboka ny vavaka izy de rehefa nasina ny fadianina de delivrena le aretina ratsy io de mbola nanao an'le nizitra izy ary ela mihitsy vao niverina fa raha nalemilemy ny finoana tam'izany tena ny antso ambulance angamba antsoiny ambulance fa maty samy nahery ny finoana tsy maninona zany io mandrovitra izy satana sitrana am'izay ary izy fo avy eo izy sy nanao an'le safotra ntsony zao am'izay mba teny milana bavy eo ampianarana reto ny didin'Andriamanitra sao de misy zavatra mbola tsy haiko inona avy mangety fahamarinana am'izay izy manomboka satria fantany fa ionona toy izao azy ianao de zany mihitsy vaniavana azy atsotro ambony seza de rakofana lamba satria efa maty zay vao taitra be tampoka indray ratsy ny aritan'izany olona zany zao am'izay foana ny fantaniny ampianaro anazy didin'Andriamanitra sao de misy zavatra mbola tsy haiko ozy izy sao de misy zavatra mbola tsy nilazainareo anahy fa lazao anahy ampianaro anahy ho tandremako mahafinaritra miaraka amina olona ohatry zany ry havana hoe izy mihitsy mangeta fahamarinana sambatra aminona sy mangeta fahamarinana fa izy novokisana Jesosy ny teny an'izany zany ke mahatonga antsika tsy matahotra ny latsy zany mahatonga antsika tsy ary ny kalalao zany tsinana ny labantsika ny lolo fotsy tsinana antsika taka ny finina volo tsinana taka ny finina volon'ondry satria maninona hozy Jehova ny fahamarinana faharitra mandrakizay raha mbola mitady ny fahamarinana ianao mbola mangetaheta ny fahamarinana ianao mbola mitady an'Andriamanitra ianao le Andriamanitra tediavinao sy arahano io nge maharitra mandrakizay ary raha te hiharitra mandrakizay mifikira amin'io fa io rery ny haharitra mandrakizay ary ny famonjeko izy izy hiaritra amin'ny taranaka faramandimby raha ianao nikatsaka ny fahamarinana sy mitady an'Andriamanitra hatramin'ny taranaka faramandimby ho tahin'ny tompo za tena miteny anao ko de mahereza ry havana tsika rehefa ohatra tsika hoe tahiny ina moa zany mety latsain'ny olona ianao mety lasalatsain'ny olona ianao amin'ny fivavahana tsy maninona mihitsy nefa zany raha miohatra amin'ny fahasoavana efa raisitsika fa amin'andro zay io jorony vavolombelona hoe zay mivady io amin'ny fianakaviana rehetrarehetra raisinao hoe fianakaviana rehetrarehetra fianakaviana avy amiko avy amin'ny papako avy amin'ny mamako ray tapo amin'ny mamako ray tapo amin'ny papako miaraka amin'ny taranana faramandimby hatramin'ny zafiafy de mba tahaka izany koa ny amin'ny mampionona ny ray amin'ny fianakaviana avy amin'ny rainy fianakaviana avy amin'ny reniny ny taranaka faramandimby hatramin'ny zafiafy zafindohalika izay mivady reo ihany no ao anatin'izany hoe fitandremanandro sabata zany zany atao hoe mivavaka ohatran'ny Jesosy zany hoe mitandrina sabata mikatsaka ny fahamarinana miala ny fivavahan'ny fianakaviana fivavahan'ny razana nahazatra hatramin'izay tsy fivavahan'ny razana tsy fanompotsapy fa le fivavahana amin'ny fianakaviana hatramin'izay fa misy latsa ary ianao indraindray tena nenanivon'ny fianakaviana mialatsiny raha misy fianakaviana eto fa zavatra vao nitranga vao aingana mihitsy nenanivon'ny fianakaviana tena misy zavatra mampireny mihitsy miseho noho ninona noho ny ty resaka fivavahany ty ary misy olona tena masika mihitsy aminao amin'io fivavahana nresany fa tsy hoe mandeha mangalatra fa latsalatsa ny eno tena latsa tsy haiko loha nareo fa ny anay na toy fanaovan'io fandarana io fa nahakolaka na mivantana fa tsy maninona reloia raha toy zay samy teny sy mijoro vavolombelona fa natoy izao ane tsy fianakaviana tsy namana tsy iza fa Jesosy fivavahana fikatsahana fahamarinana ary zany zavatra zany tokony hijoroantsika zany tokony hijoroantsika zany
misy amintsika miafina fianakaviana ohatra mivavaka satria so tonga ny varitsindro sy ny tosika famena ny varitsindro sy tosika famena zany tsy mahavoky atsika zany fitahiny Jehova mihitsy. Halleloia. Ny fahasoavan'Andriamanitra mihitsy, ny fahavokarana rotsak'Andriamanitra vokatry ny fivavahana reo mahavoky atsika. Tsika tsy velo mivaritsindro sy nitsindro inona sy rehetrarehetra zany tolotolo-tsitsakana tsy zany. Nareo misy amintsika no tolotolotry ny fianakaviana mataotra tsy tolotolo fianakaviana dia na mivavaka ary miavana asa tenenina ny anarako sa tsy hipotra anarana eo saotry zao na mipotra anarana eo ary tsy sahatao sao dia rahabaiko tamiko eo io ary ty zany de Madagasikara dia ny fianakaviana fa inona nataonareo any amin'io secte io secte mantsy filazan'ny olona zao tsika tsy secte fa tsika tsy secte fa zay ny antsony olona azy fa tsy maninona koa nefa raha zay ny mety mahavantana ny olona tsy maninona za tsy mba gene amin'izany. Ole jamba tany akibondreniny lazao aminay fa mpanoty zany lehilahy zany ohatrany miteny hoe lazao aminay fa secte io arahanareo itsakalivo io zao teny le jamba trany akibondrenina tsy fantatro aloha izy na mpanoty izy na tsy fa zavatra ray loha ihany ny fantatro. Jamba taloha mahiratra ankehitriny za ndre boka taloha nanaraka ny fahamarinana mitady fahamarinana mitady an' Jehova tsisy trosanary azy zany e. Halleloia. Ny Jehova anay mahavelona anay. Ozy fomba miteny hoe sambatra zay mifanampy tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy zany hoe miteny aminao na tsy misy manana ny ampy sambatra zay mifanampy fa za mbola miteny anao fa na tsisy manampy koa ary zay fa mitazona ny fahamarinana zay velona foana. Zay ny tady teo. Halleloia. Ka tsy ny fahamarinana mieza mitady fahamarinana dia mitedava ny Jehova fa efa tany anaty vatolampika ianao ny nalainy efa tany anaty aty lavaka ge ianao ny sotomy ina ary mbola mampatahotra anao avy ianao ny avoaka dia averin'Andriamanitra any sanatria zany mifikira amin'ny fahamarinana sambatra ninona sy mangeteta fahamarinana fa izy novokisan'Andriamanitra ny ianao dia ho tahin'ny tompo any ianao. Ozy izy Paoly amananako azy Filipianina 3 natonga amin'ny Paoly tena nandroso ara-panabe dia Paoly mikaroka foana mikatsaka foana. Paoly zany tsy mipetraka mihitsy fa mikatsaka fahamarinana foana. Filipianina 3:12 efa kitsika amananako azy tanteraka. Filipianina 3:12 ovakitsika aminaran'i Jesosy. Tsy nefa nazo sady na efa tanteraka sady fa mesaka hiazona zay ny azonan'i Kristy Jesosy Kristy i Paoly zany teto tany tsy manao an'izany hoe sady dia efa ny an-dany rehefa milamina fa misy olona maty mieritreritra zany tsy are zany lanitra zany efa milamina fa calme fotsiny nareo fa eto mora ihany am'izay fa lanitra zay fa atao paosy tsy Paoly tsy niteny an'izany. Tsy toy ny efa nahazo sady ao izy na efa tanteraka fa miezaka hiazona zay ny azonan'i Jesosy Kristy ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra ray aloha ny ataoko manadino ny zavatra ao aoriana dia miezaka manatratra zay zavatra eo aloha. Eny miezaka tratra ny marika aza okony lokan'ny fiantson'Andriamanitra ny ambony ao Kristy Jesosy. I Paoly zany tsy mionona amin'izany za efa mitandrina sabata. Paoly tsy mionona amin'izany za efa tsy mihinana zava-padiny. Paoly tsy mitandrina zany tsy mijanona zany hoe nay vehivavy efa misaridoha fa mikatsaka foana Paoly inona indray ny ahafahako mandroso androany inona indray ny fahamarinan'Andriamanitra dia daviko rapitso mametraka marika indray ao izy Paoly dia inona tratrariko fa zay efa vita aloha tsy rehareako nanangana amin'ny maty roa izy maly mikatsaka ny ananganana maty folo indray izy raha fakapitso. Halleloia. Ny vavaka ho amin'ny marary ianao maly vavao amin'ny mahantra indray rapitso efa nanasitrana marary firy anao hatramin'ny vavanao folo indreo indray ataovy zato hatramin'ny faran'ny taona. Halleloia. Zany no natonga amin'ny Paoly nandroso nanisy marika foana dia nametraka manisy objectif eo amin'ny fiainana ny dikan'izany manisy tanjona hoe ny azo ny tanjoko ara-panahy za zao ny tanjoko ara-panahy alohan'ny faran'ny taona zay olona netiko mavaka rehetra tamin'ity taona ity kamarary sitrana daholo. Halleloia. Za zao ny tanjoko afaka ray taona sy tapany misy olona zay tsy miteraka tsy tokony hiteraka dia entiko ambavaka foana io dia zao ny tanjoko afaka ray taona sy tapany miteraka olona io hitondro vavolombelona eto fa miteraka zazakely. Misy olona zay entiko ambavaka amin'izao fotoana izao marary mafy izy io za mitena azy io tsy ho ela ianao
tsy ho ela de tokambavaka isan'andro zay mitanjo sitranareo mandeha mody zay io tsy maintsy misy hafandray eo tonga alleloia tsy maintsy misy mofodiditsika foana eo ambony latabatra eo tsy maintsy misy tanjona hotratrarintsika foana eo fa tsika tsy mijanona ary tsika tsy matahotra fa miaraka amin'Andriamanitra hotany tompany atsika rehetra mia fafarinareo zay afatra zay de samy mahery samy hitahiny tompo hitra amin'ny fizarana fatsapantsika lavalava ny androany atony ihany ka tsy de lava firy any ary iny nikantoko rado akiradio raha ohatra nareo matsapa naray zavatra de mba tianareo zaraina inona ary nakasika anareo androany de inona ary no azonareo lazaina de inona ny azonareo ambara de anareo fitenenana izy ary niditra izara fatsapana voalohany de ampidiritsika amin'ny vantaneto izy de tahiny tompo isika rehetra rehetra misaotranareo na hatranenao hatramin'ny farany de mahereza foana hatrany hatrany alleloia raha efa ao ary raha latojo de atao to de amenazy fitenenana raha latojo inona ny azonao ambara inona ny azonao tenenana taso aloha taso videly tada zay tojo amitenena am'izay ary ianao fitenenana eny azy zay koa maheno tsara makisaraka be lehibe anareo data amin'ny toroteny fa nahafinaritra nahakasika nitondrana lesona indray le farandrina teo aloha tena to de nakasika na voalohany hoe tena nampandroso be amin'ny Paoly de izy tsy nifantoka tamin'ny lasa fa izy tena mametraka marika foana de mitsinjo noa foana raha nanangana maty anankiroa izy tamin'ny maly de nanangana maty dimy indray izy raha pitsy de tonga mivavaka izy tamin'ny olona marary de tonga mivavaka ny olona mahantra indray izy sy ny sisa tena hoe tsy mijanona mihitsy fa tena mandroso foana de zay na lasa lavitra anazy izy nakasika kely de ny tena nahafinaritra koa le hoe Andriamanitra rehefa manao zavatra le tanan'ny Isaia toko faraika amin'ny dimampolo teo de ny fahatelo hoe manao ny hevitra ho tahaka lehibena zany hoe hevitra tsisy nino fa rehefa Andriamanitra manao zavatra de tsy hoe glasy kely anankiray de tapany de feno ny elany ny kaopy fa ny anazy tena hevitra misy de atao lasa saedera tena rehefa manao zavatra zany Jehovah de tena tsy takatry ny saina mihitsy de tena mahafinaritra de isaorana an'Andriamanitra de hoe tena hoe tsy arovoko ny aty lavaka izay niadinanareo hoe tena tanana lalina be tany zany itsika fa nisoron'Andriamanitra tany nanana ny fiadohany daholo Josefa nanefa tany anaty lavadrano fa nefa raha lasa nanapaka ny tany Ezipta vita mpiandry kely fa nikarin'Andriamanitra de lasa mpanjaka zay mahafinaritra be hoe tena rehefa mitoky amin'Andriamanitra zany de nanakariky anakoa teny pasteur hoe azakivy mitady an'Andriamanitra satria tena misy vokany tokoa fitadiavana an'Andriamanitra alleloia de tay Jesosy taholy alleloia be misaotra tojo tamin'ny fizarana fahatsapana de Jesosy any malofitianao de mitombozy sy fahasoavana trano mahereza foana amin'ny asan'ny tompo alleloia amen dao zay apiditra olona hafa manaraka indray ary izy indray ary ny ao andray ary zay apiditra olona hafa manaraka indray ary raha efa ao indray ary sandriana de menanao fitenenana inona ny azonao ambara androany Makasitraka pasitera amin'ny fitenenana de tany Jesosy daholo tsika rehetrarehetra makasitraka anareo manantany koa tamin'ny toriteny nampahery be amin'ny labany Jesosy ny mahavitianareo ny toriteny androany de tena nampatsiarina ny aty lavaka nangalan'i Jesosy anazy ny fiainako taloha de raha mijery ny fiainana amin'izao de tena hoe fahasoavan'Andriamanitra de nampianatra anahy ny toriteny androany hoe mbola hikasaka hifikitra hitady misimisy kokoa hitady an'Andriamanitra de hifikitra aminy foana fa raha mifikitra aminy de aharitra mandrakizay ary mila tsy mijanona tahaka ny koa zany tsika mitady an'Andriamanitra foana manao ny tsara zay tsara kokoa no nomaly de tena hoe nampahery be ny toriteny androany makasitraka tsika rehetra ny Jesosy daholo
Alleloia be a mankasitraka zandrena tao anatin'izay fizarana fahatsapana mampi zay dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombozotra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mangatahako tareo mba hanao proposition hira anankiroa izay mifanaraka amin'ilay hira teo, ilay toriteny teo. Inona no hira ataonareo izay manisy manoratra hira roa voalohany eo dia nareo manao réaction zany amin'ilay safidy hoe tiany tiako dia izay be réaction indrindra rehefa vita fizarana fahatsapana dia izay no hira ho ataontsika. Misy mba manoratra hira anankiroa izay tianareo zany izay hira roa tafiditra voalohany eo dia ireo hira anankiroa ny anaovanareo réaction dia izay be réaction indrindra dia izay no ataontsika. Alleloia. Ndao antsika piditra olona fa manaraka indray ndao zao asiana sary alao asiana sary aloha fa tsy tadidinareo ohatry niza nitarehan'ny ranabavitsika Ingolina Rodriguez zany ko betsaka manontany ohatry niza kay zany ohatran'ity izy. Ndao ary zay Ingolina Rodriguez anao ny fitenenana inona ny azonao ambara. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka ny fitenenana mankasitraka ny arimana takoa tamin'ny tena Andriamanitra fa tena mampianatra sy mampisaina be zavatra nakasika anao hoe ny sao dia ireo olona izay nalaina avy tamin'ny lavaka sy tany afatolava dia ireo olona tsy tiana mitady fahamarinana dia hoe miam'izao ny olona tato fetifety tahaka ny zanakadala rehefa miverina dia hoe pikanjoana tsara lambaakanjo tsara kapa nasiana peratra dia ny olona zany tato fetifety hoe efa mahazo an'ireo dia tady hiverina indray fa ireo ny peratra sy ny kapa sy ny akanjo tsara ray dia izay ao no mahazo an'ireo. Dia ny faharoa ilay hoe ny rahary mandrakizay tsika dia na mifikitra amin'Andriamanitra fa Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Dia isika koa ilay hoe mitady amin'ny fahamarinana dia io tsy andraisantsika vola io zao fa io anirinany hitantsika ny vokany dia farany zava-dehibe manisy tanjona ara-panahy fiainana. Izay ny tena nakasika pastera dia mankasitraka indrindra dahiny Jesosy. Alleloia. Mankasitraka indrindra anao Ingolina Rodriguez mampe koa ny fizarana fahatsapana dia Jesosy mahary fitianareo tombozotra sy fahasoavana foana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Efa misy hira ray zao io efa misy nanolotra hira ray io anompanao hatramin'ny farany $100 dia inona ny hira manaraka raha tsisy zany dia io no ataontsika raha tsy misy proposition na hira hafa satria anompanao hatramin'ny farany rehefa misy réaction ray betsaka koa tsy izy zany. Ndao antsika nao hira dia ataontsika izay soatra betsaka ny $100 nanao an'io nanao ny proposé an'io hira io dia misy no ataontsika zao. Alleloia. Dia miary mihaino tsara dia sady any tokantrano ianao afaka miara-mihira aminay dia afaka mihira ianao hoe anompanao hatramin'ny farany Jesosy na mahantra na manan-karena na ahoana dia anompana Andriamanitra hatramin'ny farantsika rehetra. Tain'i Jesosy milofinaritra daholo. Meleti di samu si satana when I was
Alleluia. Misaotra mazay Jesosy manao hoe mifantaterahana fotoana androany. Tena voninahitra ny ao anao Jesosy satria
tsy tapatapaka ny fandarana tsy velongelona ny fandarana ary nety tsara ny fitaovana rehetra nety tsara ny connexion voninahitra ho anao sotra satria dia nataonao vorosomatsara teto indray re tompanofona reto ary matoky sy mino aho fa tsy nandalo fotsiny teto izy ireo fa nandray hery avy aminao tokoa koa dia tahio jesosy izy ireo tena momba azy ireo ianao misandronao mahery amin'ny tanam-pasoavanao ianao misy any ny amboly zany anatsatoka izany teny zany ny amponitsy iray avy alleloia dia andrisika anay rehetrarehetra eto hikatsaka ny fahamarinana hitady ny fahamarinana ary hitady an'Andriamanitra eny jesosy tario lalana izay mba ahitady mandrakariva hitavanao hikatsaka trano ny tavan'Andriamanitra velona misaotra jesosy io ary devoly satana dia afaritray amin'ny ranonao tsy afaka hitsainoka na nitera ray aza tamin'ireny teny izay nitoriana reny fa niteny rehetra izay nitoriana androany dia ho tany ho vo mahavokatra manirany amin'ny tany lonaka ary dia amoa avy zato eny arivo tsy manam-pataperana ho fiainana iboboky aty anatiny ho fiainana mandrakizay misaotra jesosy malalo halleloia amen fampandrasikana ny ambavitsika lovlia hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao lovlia anao ny fitenenana Alleluia, makasitraka indrindra pastera nambe fitenenana dia mbola hiarahivavaka ho amin'ny firenena sika. Misaotra anao izay Jesosy malala fa tena hoe niasa teto tokoa ny fanahinao masina Jesosy malala na ahafahanay na aritra miaina amin'izao fandaharana teto amin'izao andramoka izao indray. Eny Jesosy malala makasitranay ianao za Jesosy malala fa tena hoe miasa tato anaty fonay ianao arinonay fa miasa ampon'ny olona tsirairay avy izay hoe nandre ihany koa an'izany teny soa mahafaly teny soa izay mamelobelona ny aina izany Jesosy malala mirehetra izay hoe nazoto ny ainanao teto nazoto namaly ny antsonao teto Jesosy malala ohatra ianao jiro manazava mba mandrakariva an'izany lalana izany mamelobelona ny an-tanànay mandrakariva ko dia makasitraka anao Jesosy tsy malala ny amin'izany teny mamy izay mampianatra anay indray izany Jesosy malala ary mampatsiahy anay an'izany hoe fiposahan'ny famonjenao izany Jesosy satria tena hoe avy aminay tsirairay avy amin'ny zavatra lalovanay tsirairay avy ninona ny sedra olana izay anjadinay dia izany Jesosy anisan'ny lalana anisan'ny tena hoe ahafahanao mahatonga izany famonjenao izany hiposaka aminay tsirairay avy ko dia eto Jesosy atehirizo mandrakariva izay tsirairay avy reto Jesosy tsy malala na nefa ao aminao izany na mbola tsy ao aminao mba tena hoe azoto mandrakariva Jesosy angetaheta hitady an'izany tavanao izany anana fifandraisana tsy tapaka aminao mandrakariva Jesosy malala tena hoe ao aminao mandrakariva Jesosy hitahiry an'izany fangetahetana ny ara-panahy izany indrindrandrindra amin'ny fanarananao Jesosy anaraka ny sitraponao dia tena koa Jesosy malala izay dia tena tsy manadino an'izany firenena malalana izany hoentina eto anatrehanao izany Jesosy malala tsy miafina aminao izany firenena izany Jesosy malala tiana ihany koa mba hiposahana izany famonjenao izany mpanota ireo malagasy ireo Jesosy tsy mendrika ko dia angatanay manokana mihitsy Jesosy malala mba hitodio Jesosy malala mba ahita an'izany famonjenao izany mba azo an'izany hoe fanjakanao izany ihany koa Jesosy malala fa mila anao ny vahoaka malagasy betsaka ny olanao Jesosy betsaka ny sedra isan-karazany izay lalovan'izany vahoaka malagasy izany Jesosy malala eny na ny mpitondra izany na ny entina mahatonga ny malagasy hitodika aminao Jesosy malala fa dia angatanay aminao manokana Jesosy tsy njofo manokana ireo malagasy ireo mba tena hoe anana toe-panahy anatona anao Jesosy ataka ny efa niposahan'ny famonjenao teo amin'ireo Davida ry Sara ry Josefa Jesosy malala izay tena hoe nazoto nitady an'izany tavanao izany mba azo an'izany famonjenao izany ihany koa Jesosy ko dia ampisehoy amin'ireo malagasy ireo Jesosy ny izany voninahitra izany mba tena hoe posaka tokoa mba atsapan'izany hoe manana anao izany sy ny fahalehibiazana izany hoe manana ny Jehovah Andriamanitra izany dia menao Jesosy malala fa ianao rehefa niantso an'izany firenena izany dia tena atonga ny malagasy tsirairay avy tena hoe hiezaka netsy tena hitady an'izany tavanao izany hitady anao hiala amin'ny ratsy fanao ny Jesosy fa tena hoe anatenanay Andriamanitra tompo lehibe mpanjaka ny mpanjaka dia amela ny heriny fa dia
makasitraka Jesosy amin'ny elo afa tena efa hitahiranay tsirairay avy izay tonga miainy teto ianao ary hitahiry an'izany firenena malagasy nay izany Jesosy malala mba tena hanompo anao hatramin'ny farany hitsoinjo miara-panahy dia tena hijoro mandrakariva Jesosy amin'izany fanarananao izany ninona sakana ninona ny olana ko dia makasitraka ray malala dia voninahitra ny ho anao rery ihany hatramin'ny tanondrinako mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka rinanao ranavavy Lovely tamin'ny vavaka mamy be dia Jesosy hamarivitianao mitongositra sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo dia tahiny Jesosy. Dia misaotra betsaka ihany koa ny ranavavitsika Rosemina izay mitondra ny toriteny mamy be teo Jesosy koa hamarivitianao dia mitongositra sy fahasoavana hatrany dia misaotra ny ranavavy Marina Tianata vavaka mamy Jesosy koa hamarivitianao dia mitongositra sy fahasoavana hatrany dia misaotra antsika rehetra izay nizara fahatsapana rehetra koa Jesosy hamarivity tombo fahasoavana koa nareo dia misaotra na rehetra izay tonga teto koa fa raha tsy tetonareo dia nangingina rery teto sika tahiny tompo tsika rehetra raha amin'ny rahalandra Jesosy ka tahiny tompo velona soa matsasika dia raha-pisina antsika mioneto miaraka amin'ny mpitoriteny manaraka indray mahireza daoly dia samy tahiny tompo akira deo point radio neto rakatsaingy.com afahanao menonja-peo akira deo misy teny zay kinadantena amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina tahiny tompo daoly. Aleluia, amen.